Faly miarahaba asika rehetra mpanaraka tsitapaka ny watakagasy ny tenako androany isika de ndiresadresaka indray ny vaovao malaza toy ny mazatra moa dia famitena vaovao hatrany no taterina amintsika eto ambata watakagasy ka ireto tebaka manaraka reto no vaovao izay fitinina amintsika anatin'ity vidéo anankiray ity vaovao mampalahelo no horesana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ireto avy izany vaovao izany any analalava ray mpianakaviana iray no vonoiny zanany any fianarantsoa olona telo no voatifitra nandrisany fanafiana casse-point iray tao anjoma any am'fatra Sofia iny dia misaona ny tontolon'ny serasera sy ny kolotsaina satria no demandry andrematoa ndremtiagna any Toliara tranga mampalahelo no nisy tany izay nisy famonona zazakely izay nalevimbelona araky ny volazan'ny mpitsabo mbola tsy fandripalemana trany roa lahy no tapadoha hitafaty tany ranohira ihosy no zampifamoivizana nisy tomobily nivadika izay afaka kely ny mandraka iny izay tomobily yazony Antananarivo avy any Tamatavo mo izany nivadika izany mbola ao anatiny no zampifamoivizana trany tovolahy iray sahabo ny 17 taona no namoiny ainy izay vokatry ny fifandonana nisy teo MOTO sy ny tomobily mbola resaka fifamoivizana trany izay tena niteraka resabe maty no hetraketrak sasany i Mikael izay tovolahy mbola iritririny izay mbola tena tanora tokoa izay niarahantsika nahita mo iny vidéo izay niparitaka nanerany Facebook iny fa nifanjevo tamin'ny fiara fitateram-bahoaka 154 ny moto iray teny Mahamasina ary ny amaranantsika azy dia tranga hafahafa kely PASITERA iray tratra nangalatra moto famelohany narantsika reo vaovao reo dia manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba fanamandravina nirevitra rehetra anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo ntsika ary manasitsika tanandroatrany abonné amin'ny chaîne ntsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levany amsesy tao agnaty watakagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandriely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary nanenjika ilay taxi be avy nandona olona imika saingy izy ndray no maty namoiny ainy ilay tovolahy no taritiny bus 154 niaraka tamin'ny moto nientiny izay niarahantsika nita teny Mahamasina tamin'ny fotoana iny raha ny fanazavana teny antoerana dia nandona olona teny Tsimbazaza ilay bus 154 ka noenjehiny moto anankitelo teo amin'ny terminus 150 raikitra ny famaliana samy tabataba be daholy ny chauffeur zany tsy nanaiko diso ary nirifatra nandeha tonga teo Mahamasina nibahana ilay bus ilay tovolahy nanjo anefa nandeha ihany ilay bus ka voasarika tao ambany teo amin'ny metratra maromaro ilay tovolahy sy ny motoany tovolahy tia fanirasera amin'ny fiarahamonina ary efa manambady mika ary namela zanaka vao 7 volana mipetraka eny anosy satondrefana izy ary avy any Antsirabe ny tanindrazana araka izany ara dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany mika izay avy tia watawatagasy enganeka handrem-piadanana ny maty any am'fatra Sofia lavo ny andarezina satria nandao atsika indremtiagna izay nandosy ny fahafatesana tambo hatairana no nandraisam-baovao ny harivany alatsinainy 20 janoary 2024 fa lasa nandosy ny fahafatesana izokobe indremtiagna di dadilahiny vato mpanao gazety zokiolona amin'iny fatra Sofia iny izy sady mpanolo-tsaina eo anivony ho lavitry ny mpanao gazety avy any amin'ny fatra Sofia iny mpanao politika efa kandidat sombavambahoaka tany Antsohihy izy ary nifaninana tamin'ny tompokolahy député Remy Di Georgian tamin'izany fotoana izany mpanentana fandaharana manana ny lazany izay nahafantarany be sy ny maro azy amin'ilay fomba fiteniny hoe ialao fa tsy manjary torongo fa mahavelogno amin'ny onjam-peo koa izy sady mpanabe mpampianatra mpikabary mpanentana lanonana ary saika izy avokoa no manentana mandritra ny lanonana goavana rehetra sy ara-panjakana tany amin'iny fatra Sofia iny ka mitety ireo distrika 7 izy raha teo moa mpikambana ao anatin'ny kabinetra ny gouverneur ny fatra Sofia izay chargé de protocole nararo tampoka tsy nahatsiaro tena tao an-tranony izy nitolakandro ny alatsinainy 20 janoary 2024 ka noentina namonjy toeram-pitsaboina saingy tsy tanany ainy accident vasculaire cérébral na AVC hémorragique no nahazo azy efa maty tany an-trano izy no noentina namonjy toeram-pitsaboina tsy nisy hevitra intsony ho iny mpitsabo nitondra fanazavana tokony ho tamin'ny fitora ariva tamin'izany alatsinainy izany ka noho izany dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany tompokolahy indremtiagna izay avy tia watawatagasy ary enganeka handrem-piadanana neny maty mbola ny fatra Sofia trany dia any analalava ray mpianakaviana iray no novonoiny zanany ray mpianakaviana eo amin'ny 12 taona eo i Josaph maty ny 17 janoary lasa teo novonoiny zanany sahabony 20 taona tao ankinga be commune rurale Ambolibozy district analalava ao amin'ny fatra Sofia no misy an'izany araka ny lohanambavao dia efa samy mamamo izy mianaka teo no nisy resaka ny famaliana ary tonga tamin'izany famonona izany efa eo ampilatana tany filamina moa ny raha amin'izao fotoana izao ka dia eto ampiandrasana izay mety ho valiny izay nivoaka ny analalava rehetra amin'izao fotoana izao any fianarantsoa olona telo no voatifitra nandritran'ny fanafiana casse-point tao anjoma nitranga ny fanafiana casse-point tao anjoma ankaiky ny fivarotana akoho tamin'ny alatsinainy 20 janoary teo telo lahy no nanafika ary
nampiasa basy. No heverin'olona fa adina mpivady no nitranga satria mbola tsy tafiditra tao anaty casse-point ilay vehivavy no nisy famalina tamin'ireo olona telo lahy ireo. Efa basy nipoka vao samy taitra daholo ny olona ary samy vaky nandositra. Voatifitra teo amin'ny feany sy ny sandriny ilay vehivavy. Nandositra avy hatrany ireo telo lahy ka tonga n'izy ireo tamin'izany ny vola ary nitondra moto ireo olon-dratsy. Ankoatran'ilay vehivavy dia misy olona roa ihany koa voatifitra tamin'ilay fanafihana, izany hoe lehilahy iray voatifitra teo amin'ny lamosiny ary ny iray hafa kosa voatifitra amin'ny lamosiny tandrifa amin'ny tratrany izay tena somary atahorana. Efa samy manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly ireto olona lasibatra ireto amin'izao fotoana izao. Any Toliara tranga mampalahelo taoreny fitiliana nataon'ny dokotera no nahafantarana fa nalevina velona ilay zazalahy kely manodidina ny heritaona izay nisy nahita fa tao amin'ny fokotany Betela komina Betsingilo Toliara faharoa tamin'ny alatsinainy 20 janoary tokony tamin'ny fitora maraina ary ahina ny reniny ihany no nahavandoza tamin'izany resaka fahabebina izany. Mbola ao anatin'ny tsy valipalema trany tamin'ny alatsinainy 20 janoary lasa teo tao amin'ny toerana antsoina hoe Ambatomainy komina Ranohira distrika Nihosy no nahitana fatin'olona izay samy efa tapadohavya izy roa lahy hita faty ary tsy hita avokoa ny lohan'izy ireo. Loza mpifamoivoizana afaka kely mandraka raha avy any Tamatavy tamin'ny talata 13 janoary dia nitranga loza mpifamoivoizana izay nahitana olona maromaro izay nitsirara tamin'ny tany nandritran'izany loza mpifamoivoizana izany vokatra fandehanana mafy izay nataon'ny fiara fitateram-bahoaka mampitohy an'iny zotra Tamatavy sy Antananarivo iny. Fitretrin'izay hatrany ny fanenjika ny samy moto dia tany ambany camion no nifatratra tamin'ny andron'ny talata 13 janoary ka tovolahy 70 taona no voalaza fa namoy ny ainy tamin'izany tranga izay niseho teny amin'ny lalam-baovao iny. Araka izany ara dia mirary fironana feno ho an'ny fianakavian'ireo rehetra izay niarambona izay avy etỳ Nouveaute gasy amin'ity androandroany ity ka dia miara ory aminareo tompoka ainganeka handrem-piadanana ny maty rehetra ka hoy izahay hoe melimelo ihany na ny mpitondra moto izany na ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka fa ny aina tompoka dia tsy ananampiry ka aleo misoroka tozay mitsabo. Tranga izay tena hafahafa tokoa ary tena nanaitrany maro tranga niseho tany amin'ny faritry Fianarantsoa iny. Pasitera iray avy amin'ny fiangonana Zandriny nitratra nangalatra moto tao Fianarantsoa. Saron'ny gendarme rem-pirenena teny tsara mandroso ny alatsinainy 20 janoary ity pasitera nangalatra moto ity. Mbola sasany niaraka taminy ihany koa ny moto sy ny kojakoja izay efa ravarava tao an-tranony teny amin'ny fokotaniny Isada. Maro mitaitra tamin'izany satria ny mpitondra fiangonana indray ve no hangalatra nefa izy ihany no manindrahindra isanandro hoe aza mangalatra aza manao ratsy sy ny sisa. Tinanjo nefa ny toa mpitary bato vilambava ilay pasitera izy tokony hananatra indray no nanao an'ity halatra ity izay toy ny tongotra vakivaky moa sady marary no mahamenatra. Izay zay ara tompo klasy tompo vavy hamaranako ity vidéo ntsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilekeny vidéo ntsika ary manasitsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sesy tao Nouveaute gasy. Tompo klasy tompo vavy mangasitraka de mirary soa. Simio, o meca me mito, sasa miano zin, falovia no zautia, vama heri vitia, vanga, atulu chono, tanigesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Samia lati zautia from my head if it ever kono
anao tiako. Je t'aime.